Ndre mavakosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana efa vonona avokoa ireo efitranom-panadinana andraisana ny mpianatra hiatrika ny fanadinana BEPC izay anomboka ny alatsinainy ho avy izao ka hatramin'ny alakamisy 9 aogositra. Ireo sekoly nampiasaina ho birao mpifidianana kosa nefa dia niandry ity androny asabotsy ity vao niroso tamin'ny fanatanterana ny fanomanana sy ny fandaminana ny efitrano-panadinana. Raha nisy tamin'ireo sekoly nampiasaina ho birao mpifidianana no sady ampiatrano fanadina-panjakana faharoa BEPC hanomboka amin'ny alatsinainy io no niandro ny androany vao iroso amin'ny fametahana ireo afisy. Tao kosa nefa ireo efa nanatanteraka izany mialoha, izany hoe niandro ny alakamisy teo. Nahitana taratra izany teto amin'ny lycée moderne Ampefoloha izay efa vonona avokoa ny efitranom-panadinana rehetra tamin'ny tapakandro maraina teo. Ireo efitranom-panadinana miisa 4 izay nampiasaina ho birao mpifidianana nandritra ny fifidianana be ny tanàna Omaly no sisa nanatanterahana ny fandaminana faraparany. Mbola vitsy ireo mpiadana tonga nijery ny efitranom-panadinana izy ireo tamin'ity androany ity raha nitsikaritra tetỳ an-toerana. Izy ireo izay nisafidy ny ahafantatra mialoha ny efitranom-panadinana hahafahana miantrika am-pitoniana ny fanadinana hanomboka ny alatsinainy 3 aogositra ka hatramin'ny alakamisy 9 aogositra. Mbola mamerina ve tsony sa tsy mamerina tsony? Tsy mamerina tsony. Efa vonona tanteraka. Io zao mety atahoranao amin'ilay matiera? Matematika sy fizika. Ny fanomanana efa misy be da be manantena fotsiny. Inona ny matiera tena hoe natahorana mafy ka mizahana mafy tamin'ny révision? Matematika sy fizika. Raha anao manokana ve zao nanao-kory mihitsy ve tamin'ireo matiera ireo sa révision kosa? Nanao-kory. Raha ny fandaminana eto anivon'ny foibe mpanadinana eto amin'ny lycée moderne Ampefoloha manokana dia misy 420 ireo mpiadana isaky ny efitranom-panadinana izay voasoratra anaty lisitra mipetraka eo ambaravarana. Mikasika ny fandaharam-potoana kosa dia ny taranja malagasy no isan'ny tarana ny fanadinana amin'ny androny alatsinainy maraina. Itoy ny hariva amin'ny science de la vie et de la terre izany. Ny androny talata kosa no hanatanterahana ny matematika ny maraina ary ny français ny tapakandro hariva. Amin'ny alarobia 10 aogositra no hiatrika ny histoire géographie et éducation civique sy ny physique chimie ireo mpiadana ary amarana izany ny androny alakamisy ny taranja anglais amin'ny maraina ary ny hariva kosa no hanaovana ny taranja isafidianana allemand na espagnol.